Faly miarabanao indray tafaverina eto amin'ny tuto son gasy sady firarintsoa ho antsika rehetra amin'ny ity taona vaovao ity. Araky ny vidéo zay nataoko direct farany dia misy tamintsika nilaza hoe tsy maharaka tsara ny resaka zay natao mahakasika ny resaka protocole sy ny resaka carte misy amina console numérique dia izay no azavaiko amintsika ato anatin'ity contenu ity indray. Hoe zaintsika atao amin'ny tena farak'izay tsotra indrindra le izy ka na mahay resaka teknika ianao na tsy mahay betsaka dia hoe zahantsika ho azonao izany zavatra rehetra zany ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny resaka moa dia tsy inona fa mahakasika ny console de mixage amin'ny live. Zany hoe console de mixage azo ampiasaina amin'ny zavatra rehetra izy io na live na studio eny fa na ao an-trano aza dia mila console tsika na anao karaoke kely fotsiny aza ao an-trano. Mba hanamora ny fanazavana dia andao alaitsika ny console analogique. Console analogique dia ao anatin'ireny eo daholo ny préamp misy, zany hoe raha toa ka misy gérer entrée 12 ohatra ilay console dia misy an'ilay entrée na XLR na jack 12 eo amin'ilay vatan'ilay console zany. Ka rehefa manao concert, rehefa manao live dia mazana ny toeran'ny mpanao son dia aty aoriana aty amin'ny toeran'ny piano mba ampitovy tsara ny qualité ao amin'ny zavatra enon'ny piano sy ny technicien. Dia araka izany raha toa ka misy micro 12 ohatra ery amin'ny sehatra dia misy fil 12 zany avy any amin'ny sehatra makaty amin'ilay console. Taty aoriana efa nisy nantsona hoe multipaire, zany hoe mba natambatra ao anatina fil anankiray ngeza be daholo izy 12 dia zany hoe mitambatra ohatran'ireny rasta moa ny filazana azy dia tonga aty aoriana ilay izy dia mizara 12 ihany. Zay hatreo fantatrao tsara hoe inona nantsona hoe multipaire. Ireny multipaire ireny efa nahazatra antsika, misy ny lafo tsarany dia misy ihany koa ny lafo ratsiny. Zay ny antony nahatonga azy amin'izao fotoana izao tsy dia nampiasaina intsony. Nisy ny zavatra manahirana multipaire voalohany indrindra tsy afaka mihoatra ny 100 mètres ny halavan'izy ireny satria manomboka betsaka ny interférence azony, manomboka sarotra ihany koa satria mila razoky tena bokona be mihitsy manorina n'iny sy ny sisa sy ny toeran'iny, lanjan'iny. Ny fomba fanaovana installation zany hoe tsy tena pratika zany ny batan'iny zavatra iny foana isan'andro. Noho izany rehefa taty aoriana dia niketrika ny manam-pahaizana dia nanao ny console numérique. Ka rehefa nanao ny console numérique izy dia ny sarahany ny préamp zay antsoina hoe boîtier de scène amin'izao fotoana izao sy ny console manao ny traitement. Lasa ho azavaiko fohifohy ilay izy amin'izay ho azonao tsara. Raha ohatra ka alainao reny console reny, raha ho sokafanao izy dia jerevanao mihitsy ny ao anatiny dia feno carte mère ozytsika ao anatiny ao dia misy carte d'alimentation, misy carte ny préampli sy ny sisa sy ny traitement dia misy fil kely mampifandray an'izy ireny. Tsy ilay fil be ohatra ny hitanao ohatra ny multipaire reny intsony ao anatin'io fa fil kely no mampifandray azy. Dia izay zavatra izay mihitsy no namboarina no optimisena indray moa zany ny filaza azy mba ho ilay fil kely tokony ao anatin'iny no avoaka ety ivelany. Zany hoe raha tokony ho lasa ngeza be zany, ohatran'ilay nirasantsika teo hoe console analogique zao raha 32 entrée dia hitanao mihitsy ireo le 32 dia vatan'ilay izy ngeza be dia no esoriny ny carte le misy an'le entrée fiche XLR iny le préamp iny no tsoahana tao anatiny tao dia napetraka tamina zavatra anankiray zay antsoina hoe boîtier de scène moa zany dia iny apetraka ery ambony sehatra ery dia fil kely anankiray sisa no mampitohy azy avany amin'ny scène mpandrapatonga ety amin'ny console manao ny traitement. Dia inona zany ilay karazana fil manolo ny multipaire? Ilay karazana fil dia ireto câble ireto. Hitanao izy tony câble réseau fampiasaina amin'ny ordinateur raha azo internet na intranet ohatran'ny tony. Fa misy karazany le izy, misy catégorie le izy satria ny entrée sortie zay hoentin'izy ity zany farafahakeliny dia manomboka 16 pistes, 32 pistes, 48, 64, 128 arakaraka le protocole zay mbola ho resahantsika rehefa avy eo. Fa izy tony dia le câble mahazatra anao reny ihany no tena ao anatiny. Fa ny mahasamihafy azy dia izao, rehefa manomboka ampiasaina amin'ny réseau izy dia itony no tena
izy ny atao anatin'izy ity de mitovy ihany satria ilay câble réseau kely ihany fa misy an'ity fiarovana azy ity de ohatrany hoe hitanao aty ivelany izy ohatrany hoe câble XLR fa interconflage azy dia jerenao fa ny blindage hafa mihitsy ngezangeza kokoa ty zao catégorie 6A na 6E angamba dia misy catégorie arakaraky ny zay tokony hifanaraka amin'ilay console anao. Ty câble kely zaka ny tanako ty zaka ny akikely ty ity de afaka mitondra 48x48 na katra amin'ny 128x128 de hitanao ny tombony amin'ilay fampiasana numérika sahady zany hoe na ipetraka ary amin'ny 100 mètres azy ianao ka manana câble ohatry ty fotsiny 100 mètres vetivety na bady anankiray raha tonga de afaka manipy anazy ka hatrany tsisy fotoana lany tsisy interférence ity ilay izy. Mino fa azonao hatreo ka izay no mahatonga an'ilay console numérique amin'izao fotoana izao kelikely izy satria tsy voatery isan'ilay préamp anankifiry intsony ao anatiny ao na de kely ohatran'izay fotsiny aza ny abeany de mety mazaka 128 piste izy ny traitement satria ny boîte de scène ny préamp mipetraka ery aloha ery daholo de câble kely fotsiny sisa no mitondra ny traitement rehetra zay atao. Zay aloha ny hatreo fa raha ohatra izantsika lavidavitra kokoa ilay izy de mbola afaka miara-miasa ihany koa ny console numérique amina console maro numérique isan-karazany. Raha ohatra ka raisika zao ny Behringer zay fatatsika tsara ny X32 raha misy X32 anankiray ataotsika console de face console de retour na antsoina hoe foldback ery arinary io console io no migérer ny gain satria tsy maintsy console anankiray kosa no migérer ny gain iny avy eo mandefa ny signal rehetrarehetra fandroany indray miverina makaty amin'ny console anankiray manao ny face zany hoe traitement samihafa mihitsy io zany zay ataon'le ray any amin'ny retour any na amboamboary na compressé io na amboariny daholo ny zavatra rehetrarehetra mijanona hatrany iny fa signal tonga aty aminao aty signal maina indray de le traitement anankiray hafa indray. Raha ohatra ihany koa ka mbola misy console anankiray manao resaka streaming ohatra raha anao direct nareo na anao resaka son 3D ohatra na zavatra hafa iny misy sortie anankiray indray ihany koa mbola makany de samy hafa mihitsy zany ny mixan'ny retour mixan'ny face ny mixan'ny direct zay jerenareo eny amin'ny télé sy zay plateforme jerenareo any. Zay zany no isan'ny firesahan'ny console rehetrarehetra amin'ny alalan'ny fisian'ny boîte de scène sy ny resaka protocole. De raha nazava an'izay resaka protocole zay de ny zavatra tsotra indrindra azy de ataotsika amin'ny resaka fomba fiteny. Ohatra hoe ataotsika hoe fiteny anglisy ohatra, fiteny créole de ny fiteny ataotsika hoe ny fiteny malagasy. Zay tena anankitelo zay zao tsy mifandray mihitsy zay satria raha ohatra ka misy malagasy miresaka amin'ny créole ka tsy mahafantatra créole mihitsy izy de tsy zavatra ifandraisany mihitsy tsy miresaka mihitsy izy. Ny console rehetra de samy mampiasa an'io câble intercon io daholo. Zany hoe le RJ45 teo arak'ilay izy teo. Mitovy foana io zany hoe samy langue foana zany nampiasaina fa tsy ifanaraka ilay izy raha ohatra ka hoe Behringer no ampiasainao miaraka amin'ny Allen na ny Yamaha no ampiasainao miaraka amin'ny Midas ohatra. Tsy mifanaraka ilay izy na de samy mitsofoka aza ilay câble. Ka noho izay tsy maintsy fiteny anankiray mifanaraka zay no atonga anazy ifandray de izay fiteny zay no antsoina hoe protocole AUS50 zao ny amin'ny Behringer sy Midas de misy ny MADI zay ampiasan'ny Soundcraft, misy ny raha tsy diso S-Link angamba ny ampiasan'ny Allen, misy ny Dante zay ampiasan'ny Yamaha. Samy hafa daholo zany reo langue-ndreo zay le écosystème zay ny fomba anaovan'ny mpivarotra azy mba tsy hoe videnty de videnty de ifanaraka foana le izy fa mba hisy ifanarahana. Rio tsy zavatra sarotra na tsy mahay azy ianao fa mitsatoka fotsiny de mitsatoka ato de fakahita ho azy reo tonga de fantany hoe ianona ato. Misy 32 piste nitsatoka ato. Misy 64 piste nitsatoka ato de fantany io vao mifampitsatoka izy satria teny fiteny anankiray izy. Kanefa zay le niresantsika tao anatin'le vidéo direct tamin'ny vidéo farany zay. Nataoko resaka console Wing hoe nividy carte tonte petaka aminy. De azavaiko tsara. Ny Wing dia produit an'ny Behringer sy Midas. Zany hoe Midas moa efa nividiany Behringer zany hoe produit an'ny Behringer zany. De ny protocole ampiasan'izy io dia ny AUS50. Ny AUS50 mahazaka 48x48 bidirectionnel. Zany hoe avy amin'ny alalan'le câble kely anankiray teo de 48 entrée, 48 sortie. Zay zany no zakan'iny maximum. Behringer afaka miresaka Midas zany hoe boîte de scène zao Midas DL32 sy DL16 de iny zany zao mipetraka ary de mitsatoka makaty amin'ny
console de eo am'izay a le consoleko indray a mividy carte fanampiny ako a mba tonga anazy ahay teny anglisy de le dante zany ohatra n'le teny anglisy a de iny am'izay a afaka miresaka amina console anankiray hafa ohatra hoe Yamaha CL QL ny Yamaha rehetrarehetra miteny dante daholo a de afaka miara-miasa amin'ny Yamaha zany raha ohatra koa ianao ka manana ohatra hoe Soundcraft ka mety afaka asiana extension le izy hoe asianao carte dante de asio carte dante de afaka mifampiresaka le izy zany hoe am'izay fotoana zay zany ako a raha tonga ako raha zany technicianina na face na retour de tsisy olana mihitsy fa ny consoleko foana no entiko a de efa fantatra hoe protocole ok dante a de ok de samy mitondra câble fotsiny a de ity tsak de efa ndray ireo a fakafantatra ireo misy ihany kosa nefany a ny zavatra mahasamihafa anazy a ho an'ny US 50 zao a afaka am'gérer gain ianao a fa raha dante ohatra ny anao nefa ny anazy zao wing a kanefa n'le Yamaha Rio 3220 ohatra ny boîtier de scène de reny zao a tsy afaka géren'le Behringer ny gain fa lasa tsy maintsy gain numérique fa ketrehanao fomba hafa indray le izy afaka contrôlenao à distance indray a ny gain n'ilay boîtier de scène zany hoe le izy zany tsy voatery ho tena compatible à 100% fa afaka mifampiresaka foana nefany a ilay izy zay le fandehan'le resaka protocole sy ny amin'ny resaka console numérique mazava ho azy am'izao fotoana zao a ngamba tsy misy hembotra intsony hoe za tsy hampiasa console numérique indrindra moa zany ho an'ny mpanao live na zay tena hoe am'izao fotoana zao tena ilaitsika ny mampiasa console numérique zay tsy mora ihany koa nefany a satria mila mifankazatra amin'ny fomba fiasanao a sy ny fomba fiasan'ilay console ihany koa le izy de eo nareo manao adaptation hoe ohatriny ahoana ny fomba hitondranao azy a ohatriny ahoana koa ny fomba tsy maintsy arahanao a zany zavatra rehetrarehetra zany a kanefany a hatreto a tsy de samy teny hoe rehefa live a de tsy misy ohatriny console numérique ihany ara studio a raha tena te azo an'le chaleur na son ianao sy le tsy misy latence le tena original le son le hafanan'le son mihitsy zany a de hafa ihany a nefany a ny analogique io tsika tsy miresaka hoe iza ny tsara iza ny ratsy a fa conseillako fotsiny zay ka zay aloha no afaka ifampizarantsika fofoy a mino a fa misy zavatra azonao iaina nefa karaha ohatra ka misy zavatra tena mbola manahirana na zavatra tena vaovao aminao de afaka mametraka commentaire ihany ianao a de tadidio fa tsika mifanampy foana eto amin'ny page fantatro tsara ny zava-misy a eto amin'ny tanàna sy eo Madagasikara satria tsy tiana samy sara loatra ny olona satria io no asa de tsy mifampizara teknika fa zahako ihany kosa nefa de samy laza hoe tena izara aminareo foana an'izay secret rehetra ao anatin'ity asantsika ity satria ny tanjon'ity page ity a de nahatonga antsika malagasy rehetra mihitsy hitombo amin'ny resaka niveau a miaraka amin'ny mozika zay ataontsika satria fantatsika fa ny niveau ny musicien sy ny mozika antsika de tena efa avo de avo fa ny resaka son no mbola sarotsarotra misy no efa lasa misy tsy manoro ny zavatra irintsika nefany a mba ny génération antsika any aoriana mba samy ho niveau ambony tsara daholo ka manentana antsika rehetra atao anatin'ity page ity a manao j'aime mizara n'izany eny fa na tsy malina ny olon-kafa fa ampitiavana foana no mizarako zavatra amintsika rehetra betsaka ny zavatra mety mbola ho zarantsika mahakasika an'izay fa eny fa na de hoe fa maninona aza no tsy maintsy console samihafa ny ary amin'ny retour sy ny aty amin'ny face ny any amin'ny streaming maneno ny mahazatra hatramin'izay technicien ray foana de izy foana manao an'le izy inona marina moa ny tombony ao anatin'izany zany rehetrarehetra zany a mbola ho afaka jerentsika sy resantsika daholo raha mahaliana anao a fa zay aloha no azoko natolotra tato anatin'ity de mino a fa efa saminahay a de mametraka ny veloma mandram-piona indray